Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony fa aloha amin'ny tapaky ny volana Oktobra ho avy izao ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eo anivon'ny universitény Antananarivo hoan'ireo mpianatra eny Vontovorona dia ny ampahany ihany amin'ny fitakiana no novalian'ny fanjakana. Ravakarandriamanala eo amin'ny sariny mamy Samuely. Vatsim-pianarana roa volana no kasain'ny fanjakana aloha amin'ny tapaky ny volana Oktobra ho avy izao ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny universitény Antananarivo. Raha ny fanomezan-tokony ataon'izy ireo nandritra ny feona ny tompon'andraikitra ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarona siantifika sy ny solitenan'ny mpianatra ho malerivo. Sy ny fanaraka tamin'ny fitakian'ireo mpianatra sy amin'ny sekoly ambony polyteknika Vontovorona ny valiteny ny tompon'andraikitra. Izy ireo izay nitaky ny andovana vatsim-pianaran'izy ireo telo volana miampy ny équipement ary nanapa-kevitra noho izany ny anohy fitokonana androany teto Fianarivo. Angatanay zany araky ny tatitra eninay ary tatitra omaly dia hoe borsa roa volana dia tsy misy équipement. Dia eo amin'ny équipement zany eo ny zavatra tena mampisandohitra ny ankizy ary tsy avovezany izy tolo efa tomboka dia saratra be ny maîtrisena anazy na dia hoe nisy an'ilay deux tsy manaiky izy hoe fa maninona ary isa-taona misy foana ny équipement nefa le fitaovana hoe hoentin'ny mpianatra miditra fampitaovana fividianana an'le fitaovam-pianarana nefa lasa tsy misy. Moa manaraka an'izay mety mbola any amin'ny Oktobra hoany sy vao mety ho tonga ny borsan'ny mpianatra dia manaitra ny tompon'andraikitra indrindra amin'ny ministeran'ny vola mba débloquer faran'izay haingana ny borsan'ny mpianatra fa ny mpianatra dia tena fanoana ary miandry. No mafisin'izy ireo fa hitohy hatramin'ny fahazoana valiteny mahafa-po ny hetsika izay tanterahan'izy ireo. Hetsika fitakiana izay tsy manana endrika politika fa mifanojo fotsiny ihany amin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra.